eo amin'izay fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny vahiny izay hatrany dia nanamafy ny fahavonona ny ara-iasa Madagasikara zareo Hollandais raha ny eo tamin'ny ministra Rivo Rakotovao ny masevon'izany firenena izany eto amintsika ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana moa no ananan'izy ireo traikefa ary dia izany ampiarina eto Madagasikara izay faiza manao an'izay. Feno ny fepetra ahafahan'ny Madagasikara mampivelatra ny toe-karena ary vonona ny andraraha eto Madagasikara ny firenena Hollandais. Noho ny nambaran'Andriamatoa Jaap Frederiks, ambassador'ny Pays-Bas misahana ny Tanzania sy Madagasikara. Io maraina io izy dia niona tamin'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao, ministra ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Ny famokarana ronono sy ny fampiroboroboana ny voliovo no anisan'ny ompanana ity firenena Europeana ity ary anisan'ny sehatra tian'ireo mpandraraha Hollandais ivelarana eto Madagasikara. Samban'izao no nisy ambassador'ny Pays-Bas no mitsidika ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana hoy ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Rivo Rakotovao. Misy ny tiro-kevitra sy tetikasa izay efa noresahana. Izy dia nanontany inona ary zany no fomba ino izy lazaiko amin'ireo mpandraraha ireo dia efa le lazaiko ireo mbenimbeny hoe ny atao ministeran'ny agriculture sy élevage manana tany na ferme petrapotsika tamin'ny fotoan'andro 1000 hectares 2000 3000 hectares misy kelikely misy 400 hectares na ferme io na toerana azo ambolena io zavatra maro samihafa reny zany zao dia davatsika partenariat ato anatiny sy ny anivelany afahantsika farafaratsiny manatsarana reny hitanareo reny ferme d'état be dia be taloha reny nanatsarana ny fampiana omby sy ny sisa nato maro samihafa dia navela fotsiny tamin'izao izy reny zany lazaina aminy tsika zany tsy tonga dia epitany amin'le hoe dia mitady 100 000 hectares hono le olona fa manana an'ireo tany ireo tsika tsisy mamboly lava volo. Andrasana afaka fotoana vitsy ny fahatongavan'ny mpandraraha Hollandais eto Madagasikara ijery fotony ireo fiaraha-miasa ahafahana mampiroborobo izany fandrarahana eo amin'ny firenena roa tonta eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana.